Fary miarabantsika tsy alevin'rehetra tsy tia alahady maraina fa roa ny volana aogositra ity amin'ny fahasoavan'ny tompo aminao sy mirariny soa indrindra ho anao zay manaraka an'izao fanjarany izao. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika. Ny tompo Andriamanitra eo tolotrainao ny terany laza ny atsy voninahitra satria manokan'izay satria nomena zava-tsoa indray amin'ity an'io ity. Amin'ny alàny elokay mamindrafo aminay tompo tario amin'ny lalanao mahitsy izay ary ampianaro manjakariva ny fahamarinana avy aminao. Tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha tena mofinainantsika androany dia manao hoe avy aminy ny fananantsika rehetra. Alaina amin'ny tantara voalohany toko faha 9 andiny faha 14 manao hoe fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no azahoana hery hanatitra toy izao. Fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany nanomezana ianao. Amen. Ireo izay miaina eto tany dia tokony hikambana amin'ireo marobe any an-danitra amin'ny fanomezana ny voninahitra sy ny fiderana rehetra ho an'ny mpamorona. Tsy misy olona tokony hirehirehana nandrantena. Miasa tsy miady tokoa Andriamanitra mba hanarenana ny tsy fahatanterahan'ny olombelona. Na ny fibebahana io aza dia vokatra ny fahasoavana izy io. Tsy tokony hisy andraisantsika dera izay rehetra ataontsika. Ny finoana koa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny finoana manko dia fanekeny sain'olombelona ny tenin'Andriamanitra. Izany no mampifamatotra ny fo ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary aniza moa ny fahatakaran'olombelona moa ve tsy an'Andriamanitra e? Aniza io fo io moa tsy anazy ihany koa. Ny hoe manam-pinoana nefa dia mamerina amin'Andriamanitra ny saina sy ny hery izay noraisintsika avy aminy izany. Noho izany izay mampiasa finoana dia tsy tokony handray dera noho ny amin'izany na dia kely akory aza. Fa ireo izay manam-pinoana lehibe fa misy ray any an-danitra any izay azo nitokina amin'ny toky tsy misy fetra dia tokony hanao an'izao fiakaina izao eo anatrihan'ny mpanao azy manao hoe fa ho avy aminao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezana ianao. Ny fahaiza-manao nomeny lanitra ary raha lasana mpahavisany dia tsy tokony ho ampiasaina mihitsy ho amin'ny tombotsoan'ny tena manokana. Ny hery rehetra, ny fanomezana rehetra, izany rehetrarehetra izany dia talenta tokony ampitomboana ny voninahitr'Andriamanitra ary tokony ho ampiasaina ho an'ny fanompoana anazy. Aoka noho izany tsisy olona hitady hanandrantena amin'ny firesahana momba ny asa fitany. Na ihany koa hanindrandrindra ny fahaizany sy ny fahalalany ka hamboly fireharehana ao anatin'izany. Tsy mba niseho matoky tena na manandrantena mihitsy Kristy fa nanana fanetsetena lalina. Dia izany istranga izany izay nitoloran'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana dia tokony hamerina an'izay noraisiny ao amin'ny trano firaketana ny tompo. Dia ho zaraina amin'ny hafa amin'ny fahalalan-tanana amin'izany ny soa avy amin'ireo fitahiana noraisiny. Izany no hanomezam-boninahitra sy hanajanan'Andriamanitra. Ary izao ihany koa tsarovy fa matoa ianao nomen'Andriamanitra zavatra tsara dia ny fanomezam-pahasoavana dia mendrika an'izany. Ary tena tiany tokoa ianao izay ka aoka hampiasa azy hampahatokiana, hampinoana ary ihany koa amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tokoa isika. Amen. Vavaksika misaotra anao izay ray hony amin'ny teninao izay niraisinay an'io. Ampianaro tokoa izay fa mpindrana an'ireo zavatra rehetra nomenao ary raha mamerina ka sainao mamerina dia mamerina nefanao izahay. Ampio izay hankasitraka, ampio ihany koa izahay hanana fanetsetena, ahatsapa ihany koa fa mandalo eto amin'ity fiainana ity fa na ny hitafianay na ny hohaninay ny zavatra rehetra ireo izay projet tiany ho azy ireo dia mandalo avokoa fa samy moavelanay avokoa ireo rehefa tapitra ny andronay. Fa izay kosa dia ampianaro hanana fileferana, fanetsetena, fitiavana ny hafa, fitiavana nasoan'ny hafa sy hatody azy amin'ny tsara kokoa hatrany izany fanerenay lalina dia ny toetra hoe ny ilanao manjakariva.
monina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.